fiadananao ny tantarantsika androany a dia mitondra lohateny hoe adalàna na azon'ray tanàna. Volana jiona ny andro tamin'ny taona 1986 720 ora talohan'ny fiandohan'ny lalao baolina kitra fiadiana ho tompon-daka eran-tany Meksika dia nisy horohon-tany mafy dia mafy ary niovitrovotra mihitsy ny tanàna iray manontolo. Tsy nambara tamin'ny fomba ofisialy mihitsy anefa izany horohon-tany be izany satria maninona? Satria natahotra izy ireo hoe ho fohanan'ny mpizahatany vahiny ny famandrihan-toerana nataon'izy ireo tamin'ity fifaninanana goavany ity. Ny ampitson'iny dia toy izao no zavatra hita tao anatina gazety meksikana iray hiditra ao anatin'ny tantara io daty io. Tamin'io andro io mantsy dia ohatry ny lasa adala daholo ny ray tanàna tao Meksika. Noho ny horohon-tany ve? Tsy noho ny horohon-tany velively. Andao anie ho vakitsika ny toy ny tantara najanona ny asa, nijanona ny fifamoivoizana nandritry ny 20 ora dia tahaka ny lasa adala ny hafaliana ny olona rehetra. Ny ekipan'ny mpilalao baolina kitra ny Meksika dia niady ny lalao voalohany tao anatin'ity fiadiana ho tompon-daka eran-tany ity ary dia nandresy an'i Belzika izy. Tiboka hafaliana loatra izy ireo. Avelao aloha zahay hihinana hoy izy ireo, avelao zahay hisotro, avelao zahay hilalao. Samy ho faty any anera-pitsy hoe alao aloha zahay hanararoatra fiainana kely. Miteny Andriamanitra fa ngahy henoina. Dia tahaka izany ve no andaniantsika ny andro vitsy iainantsika, laniana amin'ny zavatra tsy misy antony kanefa miomana ny fiainana mandrakizay feno fahorinana izany. Tsy sahiteny an'izany aminareo zahay hoe sanatria andeha ampitahotra anareo fotsiny, fa mba tena tianay ny hanora anareo ny lalan'ny famonjena ary afaka manoro an'izany lalan'izany aminareo zahay. Ndao anie ho jerentsika nylazay ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9:1-7. Minoan Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Na koa ao amin'ny ohabolana toko 1:420 ka hatramin'ny 7:20 sy 7:30 milaza hoe satria efa niantso aho fa nanday ianareo dia vao hiantso ahy izy fa tsy hamaly aho, dia vao hitady hafatratra izy fa tsy ho hitany aho, fa izay miaino ahy kosa dia hitoetra tsy manana ahiahy. Mahaiza misafidy, sokafy amin'ny Jesosy ny fiainanareo, sokafy amin'ny Jesosy ny fiainanareo dia ahazo ilay mandrakizay feno fifaliana sy ny fiadanan'ny Tompo Jesosy ianareo. Ny Tompo anie hitahy ianareo.